Hoentolala izay ao amin'ny fahalalana ny sitraponao. Hoentolala izay ao amin'ny fanambarana amin'ity anio ity. Misandrata Jesosy Kristy. Hoento mitsangatsangana ao am-ponao izay tompo ahitana ny hefitrefitra miafina rehetra any am-ponao any, hanaovany ny sitraponao. Hoento ao amin'ny fandreseny izay Andriamanitra satria izay karazan'olona tsy mahazo resy, izay karazan'olona hafa mihitsy. Fantatray ny fanjakana misy anay Andriamanitra dia afo mandevona. Haleloia. Miteranao izay tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Avody sy vonjeo izay rehetra ao anaty lavaka. Hoento miakatra izy tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya, tsy faly amin'ny mpamosavy. Io tsy loha hevitra fotsiny fa zavatra réel io. Za manokana dia tsy faly amin'ny mpamosavy. Satria maninona manimba zavatra izy. Manimba zavatra izy. Rehefa hitako ny asan'ny mpamosavy fa tsisy zavatra ilana azy tsisy ilana azy na ny kely. Dikan'izany tsika mila mampiororo mpamosavy. Mila tsy mahazo aina ny mpamosavy raha mbola velona tsika. Ny fahavelomantsika tsy tiany tsika koa tsy avelantsika azo aina izy raha mbola velona tsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha misy mpamosavy ao amin'ny fianakavianao dia hikorontan-tsaina izy. Indray andro tany Moramanga, rehefa matory tsara azo toreo teo am-pandriana za fa nivadiko tamin'izay fotoana izay tsy fantatro izay nampisokatra ny masona. Fa za tamin'izay fotoana izay dia arestory. Dia nanonofy tamin'ilay toerana nisy anay aloha ambanimbany vohitra. 3 kilometatra miala ny Moramanga ny toerana nisy anay. Dia isaky ny hariva izay matetika dia maheno kodo, maheno feona ohatran'ny soavaly kod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 o. Soavaly ohatra hoe soavaly mitondra sarety kodokodokodokodokodokodokodo miara-maheno izay mivady. Ny sofina mihitsy no maheno an'ilay izy feo audible. Hafa manko hoe fahitana na fandrenesana ara-panahy fa tena henonay mihitsy kodododododododo ohatran'ny soavaly mandeha reny. Inona ary izay? Heno mihitsy ilay izy zavatra tsy normal. Tena andro amin'izay rehefa reniky ny torimaso am-pandriana dia nanonofy dia nosotomoko ny volo-tongotra eo amin'ny ranjoko. Fa ilay izy réel, tena réalité ilay izy fa za fotsiny nisy nofoko dia nosotomoko mafy. Za ihany no misintona azy dia za ihany mbola nitarena hoe hoay nefa za no misintona an'ilay izy. Tena mafy ny nahazo ahy tamin'izany. Za amin'io olona mahery mivavaka tsara, pasitera tany Moramanga tamin'ny taona 2009 izany. Sotomoko ny volo-tongotra za amin'io matoa. Dia za indray no mitarena hoay. Dia rehefa avy eo taitra dia nivokona ny totohondroko. Veleziko ny olona eo anilako fa tsy fantatro izay nahazo an'ny vadiko fa tsy haiko fa dia mivandravandra izy tao. Tata ozy dia taitra rehefa avy eo. Fa raha izy azo tory dia angamba nisy nifitelo ny ala farafahakeliny satria totohondro no vokony. Dia izy koa tena nisy élan tsara. Za zany tsy fantatra asa tezitra io sa naninona ilay volo-tongotro voasintoko. Za ihany no misintona ny volo-tongotro. Izy hoay dia niaraka nitaitra dia meko totohondro ny olona eo anilako ka nivadiko ilay izy. Dia tonga dia nifoha. Dia izay misy mamosavy eto izany ary za azony nokotabaisiny. Dia izy amin'ny anaran'i Jesosy izay mpamosavy manodidina eto may. Dia nisy olona nirifatra namakivaky ala kanefa dia feno zavatra maranitra ny aty ala nanodidina anay tamin'izay fotoana izay. Rehefa nifoha maraina izay dia nisy olona lasa-dala verisaina teo an-tanàna. Ary olona verisaina io efa nisy feo tonga tao aminay fa efa nisy nahita azy nitanjaka
le olona sendra mody alina reny mahita azy mitanjaka de efa nalazalaza hoe io olona io tsy milamina. De hitako izy very saina izy rehefa maraina ny andro de tany amin'ny zanany nalehako voalohany satria izy tangorona ny olona marobe. Natory tao aminareo ve mamanareo tamin'ny alina? Ao izy fa tsy natory. Tamin'ny firy izy tonga teo? Tany any amin'ny 3 maraina izy. Mazava be fa le ramatoa no nandeha tany aminay tany tamin'iny alina iny, izy no nampiasa nahatonga ny volo-tongotra ny samboriko sy ny tomboko ary nahatonga hanome totondry ny olona teo anilako. Dia nampiresahany olona teo izy: fa nanenina ianao? Nisy voalavo zay teny voalavo iny nandeha tao ambanin'ny ondako de voatsindroko le voalavo, hitanao fa le zavatra noteneniny zavatra mandehandeha ho azy. Dia zao ny zavatra noresahany: nanenina ianao? Nodoran'ny pastera tamin'ny courant ny tanako. Ha! Taitra am'izay nahenan'iny. Nodoran'ny pastera tamin'ny courant ny tanany. Mazava ho azy fa le za le niteny iny amin'ny anaran'i Jesosy may, de may tokoa zany izy io fa may hatramin'ny sainy. Io izy taminy misy fiangonana marobe misokatra eto Moramanga, fa raha maharesy lahatra anao am'le misy de manarahana fotsiny fa zany de hody. De nanaraka moramora avy aoriana izy dia tonga tany de tsy nipipi sazy voasazy, tsy nipipi ny tohany, tsy navita ny pipi nandritra ny andro de nasaina ny bebaka. De ny bebaka ambava io satria mafy le tsy mipipi, na ny olo tena ambava io fa mafy le tsy mipipi. Dia ny arivan'iny tao ambadiky le vavaka satria delivrena izy de nipipi am'izay izy. De anatin'ny roa andro teo izy nandeha tam-piangonana satria nipipi ny moa nandeha de tsisy lany an' Jesosy intsony, dia tsy nivavaka intsony izy taorianan'izay. De hitanao am'izay ahoana moa nahafaly anahy mpamosavy am'zany? Zany ve zavatra ataony ka ahoana ny mahafaly am'zany? Mila tsika manko mila tena hoe miaina tsara am'le izy fa tsy amboamboarina eto le izy fa tsy hoe pastera akory dia mody ho faly aminareo eto de ny mpamosavy ry anaka dia mandeha amin'ny mpamosavy, fa tsy maintsy ataontsika mamahy ny mpamosavy tsika tsy faly amin'ny mpamosavy. Raha hitady pastera faly amin'ny mpamosavy aloha de aza mihaino ny toroteniko e, fa za tsy faly amina mpamosavy. Raha ohatra ka mitady pastera mandefitra amin'ny mpamosavy de aza mijery ny pasteur Isidore, fa pasteur Isidore tsy faly amina mpamosavy, efa victime tamin'ny zavatra nataon'ny mpamosavy. Misy fianakaviako novonoina mpamosavy ary zay koa misy efa nisy namosavy dikan'izany zay tsy faly amin'ny mpamosavy. Zay mitovy amiko de soratra hoe zay tsy faly amin'ny mpamosavy. Tsisy ilana ihany io. Zay tsy miraharaha tsy ahoanay ny mpamosavy. Mibebaka moa izy de amin'ny tompo any, tsy mibebaka izy ataontsika mamahy io amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleluia. Misy namako fiato zao, tsy maintsy afy ihany ny amaranana ny asan'ny mpamosavy. Tsy misy zavatra hoentina milahatra amin'ny mpamosavy ambonin'ny afo, fa ny afo ny tsy zakany mpamosavy. Andao sika mamaky ny baiboly eo amin'ny asan'ny apôstôly 19:19. Soratra le izy de arahantsika mamaky amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy manelingelina atsika ve ny feokira sao de ambony be ka mila ampidinina. Asan'ny apôstôly 19:19. Ny avakiko amin'ny teny frantsay fa atsika afaka atao amin'ny teny gasy. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Tikbele devant tout le monde. Les brûlèrent devant tout le monde.
on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Awa, am teny malagasy amizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, lasitsika. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokony ka nandoro azy teo imaso ny olona rehetra, zay hoe devant tout le monde. Ary noho ny voatontalo ny tokombidiny de hita fa volafotsy 10,000 izany. Ya, zao no izy. Zay dia manao vavaka fanafahana nanomboka tamin'ny taona 4 zay no nanomboka nanao vavaka fanafahana. Nanomboka tamin'ny taona 4 no niditra tao anatina vavaka fanafahana, nanao vavaka délivrance. Ny zavatra hitanay raha lasanabavy dia zavatra mampiorokoditra. Efa hitanay ny olona be kibo nefa tsy zazakely ny ao anatiny. Analana rano misy 2 litatra 3 litatra de miena. De rehefa avy eo indray mitombo indray ny kibony. De analana rano ray 2 litatra 3 litatra de mena. Rehefa avy eo mitombo indray ny kibony. Analana igny indray tsy mora nge zany. Asan'izy zany. Asan'ny mpamosavy zany. Efa hitanay zany hoe efa hitanay zany hoe olona mandeha ratsy mijanona izany. Mandeha ratsy mijanona. Hémorragie, amantaonany maro. Asan'izy zany, asan'ny mpamosavy. Efa hitanay zany hoe vehivavy nivonto tamin'ny nonony. De rehefa nivonto ny nonony, dia notapahana ny nonony. Ho nono ilany ny tapahany. De rehefa manao soutien amizay amin'ny maha ny vehivavy satria ny nono dia endriky ny tratran'ny vehivavy. Dia lamba no apetaka amin'ny ilany tratrany. Mampalahelo zany. Lamba ny apetaka amin'ny ilany tratra. Lay nono dia miala tanteraka. No didina, esorina. Misy ny atao hoe chimiothérapie amin'ny olona tratran'le izy dia satria misy cancer amin'ny nono dia miongotra ny volo. Miongotra ny volo. Miala aloha zany ny nono ilany. Nefa iny mba tokony omena ny zanany. Iny no mba endriky ny tratrany ankoatran'izay. De le volona vehivavy koa miala. Efa hitanay zany ary nampivonto fo malatsa-dranomaso zany. Ary efa hitanay zany hoe maty any le olona fa tsy afaka. Za zao efa nivavaka ho ny olona ohatry zany. Nivavaka ho ny olona amantaonany. Ary mitomany ao anatrehiko hoe dada ampio e, dada vonjeo e, dada io re mifoha sasakalina mivavaka ho ny olona marary tratrana zavatra ohatran'izany. Manatrika olona amina hopitaly, miala aina maty any ny hafarany, tsy sitrany. Asan'izy zany, asana mpamosavy. Asana mpamosavy zany. Raha lasanabavy zay manokana tsy karazany olona malemy saina rehefa mivavaka. Ka mitomany amin'ny olona tsy tokony hitomanina. Fa aleo apetraka amin'ny toerany zavatra rehetra. Baiboly dia milaza hoe mipetraha eo amin'ny tanako ankavanako. Ambaram-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Ika zany ny mpamosavy tsy namana fa fahavalo. Aleo izy hitoerany tongotra any ambany faladiany dia adresy misy ny mpamosavy. Sorato any ambany faladiako ny adresin'ny mpamosavy.
Asan'ny apôstôly 2:34 fa tsy Davida niakatra tany an-danitra fa izy Jehovah laza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalinao ho fitoeran-tongotrao. Ya pose-pied. Mipetraha eo an-tanako ankavanako, eo alilako, andray ny heriko sy ny vasoavako, ambara-panaoko ny fahavalinao ho fitoeran-tongotrao. Eka ny mpamosavy tsy namana, ny mpamosavy tsy kamarady, ny mpamosavy tsy azo asiana sentiment. Aza mba mena maso amin'ny mpamosavy zany ianao. Fa ny mpamosavy nisy olona tao anatin'ny fiangonana indray andro. Za tamin'izany moa tsy tompona andraikitra voalohany ohatran'izao ataoko izao fa eo ambany fahefana fitandremana anankiray. Dia hitako mihitsy izy io fa olona tsy milamina, olona tsy tia, fa mitsikitsiky eny amin'ny nifiny ary miramirana eny amin'ny tavany, fa eo anatin'ny fony tena ratsy. Dia nisy sampana tao anatin'ny fiangonana natsangana tao io groupe fitiavana. Io groupe fitiavana io dia manangona vola ao am-piangonana, dia rehefa misimisy dia omenan'ny pastera. Groupe fitiavana hono dia manasa olona maromaro hiditra ao anatiny, dia manantirakitra ery ambany ery, dia ery ampifidirana ery, dia rehefa isam-bolana dia miaraka ireo maromaro dia manantona ny pastera dia terina amin'ny pastera. Rehefa tonga teo amin'ilay fiangonana, rehefa zany pastera teo, dia ozy aho hoe ajanona io groupe fitiavana io. Raha misy olona tia anay, dia anome zavatra any manantona fotsiny dia manome dia zay. Fa janononareo ry manangonangona vola omenana iry. Dia nalahelo mafy izy nanomboka teo. Fa maninona izy ny malahelo satria vola hoaniny any izy io. Be dia be ny zavatra alainy ao anatin'izy ao, fa miafinafina ao anatin'ilay groupe fitiavana. Teo nahita vao mainka niariary hoe tena olona tsy milamina ity. Ary nisy fotoana izy tamin'izany fotoana izany nisy fahitana nampahitan'Andriamanitra anay. Dia nisy nofy feo le izy nampahitan'Andriamanitra anay, nataon'Andriamanitra renay hoe satria nisy fiaraha-misakafo tamin'izay fotoana izay tao anatin'ilay fiangonana, nisy fivoriam-be régional, dia niozy le feo hoe aza hoentina makany am-piangonana ny zanakareo rahampitso. Aza hoentina makany am-piangonana ny zanakareo rahampitso any amin'ilay fiaraha-misakafo. Dia nentina ihany mola izy fa lasa izay nandeha nitady hôtely andeha hisakafo. Za no tompon'andraikitra tamin'ilay fiangonana, fa zany hoe eo ambanina iraka fa tsy tompon'andraikitra voalohany ohatran'izao fanany voninahitra izao. Dia nanaiky ny fandaminana nisy tao dia andray vahiny marobe avy tany Antananarivo, efa teto Mahajanga io dia rehefa tonga ny fotoana izaho ihany no nandamina ny karakara, ny fandraisam-bahiny, ny sakafo sy ny tariny. Fa rehefa tonga ny fotoana ny sakafo ry zareo dia niala izay dia nandeha nisakafo tany amin'ny hôtely tany ambadika, nentina hitan'ny zanakay. Tsy nentinay tokoa ilay zanakay, tsy nentinay, fa zay no nandeha nisakafo, andeha hiala n'ilay zavatra naraka an'ilay taridalana. Dia rehefa tonga teo zay tsy nitondra zaza, tsy nitondra ankizy, dia ozy le olona fa aiza nga le zanakareo, fa nga tsy nentina ny ankizy, zay fa nanomana sakafo ho azy. Ozy le pastera namana zay vu et vérifié. Tonga dia hita voamarina fa ity le mpamosavy. Ka hitanao, io zany raha lasa nambavy malala raha andehandeha amina sentiment ianao, hitanao izy fa olona ratsy aminao, kanefa io ianao tratrana hena maso, mbola hiaraka hihinana amin'ny eo ianao, mbola raisinao le zavatra avy ao aminy ao, dia potika sy rava eo ianao. Zany no mazava-dehibe ny fahitana, zany no mazava-dehibe ny fandrenesana ara-panahy, zany no mazava-dehibe ny nofy, zany no mazava-dehibe ny feo avy amin'Andriamanitra. Nisy zanakara-panahy ato anatin'ny fiangonana indray andro, mpiasana fahasalamana tany toeram-piasanay tany, toeram-piasanay tany, rano eau vive. Za tena milaza aminao, any amin'ny toeram-piasana any aza petrapetraka ny ranonao, aza petrapetraka ny ranonao any amin'ny toeram-piasana any. Averiko, aza petrapetraka ny ranonao any amin'ny toeram-piasana any raha mbola osotro ianao. Fa ity tontolo ity raha lasa nabavy dia tsy madio.
miaina amin'ny tontolo feno aratsiana isika. Ny baiboly dia milaza hoe izao tontolo zao dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary Jesosy dia milaza hoe zaho ozy mangataka aminao ray, tsy ny ialany am'izao tontolo zao fa ny iaro azy amin'ny ratsy. Dikan'izany eto am'izao tontolo zao misy faharatsiana, misy olona ratsy sady ratsy saina, ratsy fo, ratsy fanahy. Ka aza dia mba matokitoky olona loatra ianao, aza de tsopo loatra ianao, ilaina ihany le entitra amin'ny fiainana kanefa tia tsara, malemy fanatsara, manam-pitiavana. Fa rehefa hitanao kosa olona ratsy a dia mba mailo ihany ianao raha lasana bavy malala, mba mailo ihany ianao. Fa tena tany ampiasana tany io rano nikitia le namany a tao ambadiky zay tena narary mafy le bavy dokotera tato anatin'ny fiangonana. Ary lazaiko anao fa ny tongony a dia lasa ohatrany hoe tsy ampy ilany reny izy rehefa mandeha tao ambadiky zay, narary mafy aretim-be tena saika hanimba azy tanteraka mihitsy a. Fa isaorana ny tompo ny fisian'ny vavaka fanafahana toy izao rehefa nivavaka ho azy foana zay mivady traitement io a. Zany mazava-dehibe mazava-dozany tony mpamosavy tony nge zavatra indray mandeha ataony ihany nefa lasa asanao mandritry ny herinandro sy ray volana. Nefa izy indray mandeha any namely azy. Zay nge le hoe alitara e, satria nisy alitara natsangany tao, nisy zavatra nateriny tany, nisy ny mpamosavy tena mahafohy vola mba hanimbana olona. Misy mahafohy omby mihitsy nefa nividina omby ohatrinona any amin'ny 4 millions 5 millions vitany zany mba hanimbananao. Ary misy mahavita mandevona omby velona, mandevona bengy velona, mandevona osy velona mba hamotehana olona, mba tonga olona afaka amin'ny asana, mba tonga ho taranaky ny olona tsy ho tafavoaka. Misy fotoana acte posé indray mandeha ihany no ataony dia ianao amin'io a zay nge mahatonga le hoe mitady an'Andriamanitra ty e. Satria indray mandeha ihany izy ny mamela le olona de vola le olona, ianao amin'io am'izay a herinandro, 2 volana, 3 volana, 4 bolana manala an'le zavatra nataony. Atao ahoana fa mbola izay aloha zany ny refy ara-panahy dia miaina am'zany. Aleo miala tsikelikely zay roana to zay hipetrapotsiny tsy androakany n'inona dia maty eo le olona. Fa miaina am'zay refy hitondran'Andriamanitra saingy tsy mijanona am'izao fa mitady an'Andriamanitra. Saorana ny tompo afaka tanteraka ihany ilay dokotera taty aoriana taty a dia natanjaka tsara ihany ny tongony, tsy naninona intsony izy. Ka hitatsika am'izay fa ny mpamosavy tena ratsy ny mpamosavy. Ary ny zava-doza raha vao olona akaiky anao ny mpamosavy a mora kokoa ny azahoany anao. Ary misy fotoana mila mampangina sentiment, mila mampangina sentiment satria ny mpamosavy misy malemy fanahy be a, misy malemy fanahy be le mpamosavy a. Malefaka kely izy rehefa miteny, malemy maso kely izy dia mizara zavatra aminao de tsara fanahy kely izy, tsara fanahy kely le mpamosavy kely, mpamosavy kely any. Fa tsy voatery hoe mpamosavy dia mivandravandra dia misy tandroka, tsy zay. Fa misy izy tena de anao zany raha olona sarosarokenatra, moramora tratrany eny amin'ny maso de mora azony ianao de ravany ianao de potehany ny fiainanao rehefa avy ao. Zay zany itony mpamosavy tony. Ka ny mpamosavy manko tsy mitovy ny mpamosavy am'izao fotoana zao sy ny mpamosavy tany aloha. Fa misy ny atao hoe mpamosavy moderna raha lasina bavy, mpamosavy moderna, mpamosavy moderna, mpamosavy manara-penitra. Ary misy ihany koa famosaviana manara-penitra. Le vao mbola nampiasaiko tena izy fa tsy hoe zavatra hoentina ampiomezana akory sanatria. Fa misy famosaviana manara-penitra. Ahoana moa le famosaviana manara-penitra? Ny famosaviana tany aloha nge de nendray zavatra anatina kofehy menamena de miaraka amina tandroka omby dia miaraka amina tanao paraky, miaraka amina mialatsiny, miaraka amina tay, miaraka amina tanao zavatra maloto be ohatry zany. Ohatran'izany ny famosaviana taloha. Fa am'izao mety ndrazao ingangala zavatra anankiray tsika. Am'izao mety stylo ohatran'izao.
Hitanao le famosavina manara-penitra, stylo tsara tarehy ohatran'izao. Stylo tsara tarehy ohatran'izao. Iny ihany no tsy tian'iny zoniny dia iny ihany no ampindraminy anao ohatra, de vao nitazominao iny a nanomboka ty tsy mety tsony ny fiainanao. Potika ny fiainanao, rava ny fiainanao. Taloha zany mpamosavy zany dia mandindia eo ambony tafitrano. Zay taloha mbola kely matahotra rehefa mahita rafotsy vavy antitra, satria ny ao an-tsainay zany de hoe raha vavy antitra be le somary manjoky reny rehefa mandeha, indrindrandrindra fa bangabangariddany zay ialana tsiny a, dia miverina fa mpamosavy, hoe mpamosavy iny, mpamosavy. Satria taloha zany mpamosavy zany a de tsy maintsy efa bebe, tsy maintsy efa ramatoa be zany mpamosavy zany, zany ny fieritreretana azy tany aloha tany. Fa amizao tsy zany ka, seza ohatran'ity ipetrahako ty, ohatran'ity ipetrahako ty, asiany olona zavatra fotsiny de manombotra eo marary lamosina le olona. Miodikodina eo izy, miodikodina eo. De misy sezan'ny olona mody ipetrahany kely de mody mihinana voanjo eo izy a, any am-piasana ao amy toeram-piasana. Tsy gasy any na mamosavy ka, tsy gasy any na mamosavy fa misy vazaha mamosavy, misy frantsay aty a Frantsa misy mpamosavy. Ny famosaviana tsy kolotsaina afrikanina, ny famosaviana tsy kolotsaina afrikanina, fa maneran-tany misy mpamosavy, misy olona ratsy maneran-tany. Noho izany raha lasana bavy malala. Isika mila mailo isika, aleo isika mba hatahorana mpamosavy, aleo isika mba ho atahorana mpamosavy. Any amy toeram-piasanareo aty Koweït, aty Dubai, Guinée Bissau, ao Antananarivo, any an-tanindrazanareo any, ao anaty fianakavianao ao, misy mpamosavy ao. Ianao aza menatra tsy mampiditra trano olona mamosavy ianao zany. Rehefa hitanao hoe mpamosavy, tranonao io idio, tsy afaka mampiditra anao ato trano hoe za hoe. Misy fotoana ianao no mila miteny mialoha hoe za tsy afaka minamana aminao. Tsy voatery ahodikodina rehefa miresaka raha lasana bavy a, tsy voatery ahodikodina. Azafady fa za misy toerana alehako fa aleo amy manaraka. Dikan'izany ry mpamosavy mivelena ianao amy manaraka fa za aloha androany mbola tsy afaka manareo. Mila tsorina ny resaka, za hoe tsy afaka mifandray aminao azafady a, tena tsy mety amiko ny minamana aminao, tsy mety amiko ny mampiditra anao ao an-trano. Zao raha lasana bavy fotoana tena ilanao a fijoroana mazava tsara, anehoanao mihitsy hoe zany ny atao-poko, zany ny atao-poko. Ianao mila cœur ouvert, io zay hortensia io mila direct. Na de zay ny anah ny toetrako, zay ny anah ny toetrako, zay ny anah. Tsy tsara le misy fasy asy fasy be, fa aleo fasy anankiray any de mba mora fantatry ny olona ianao manomboka eo iny olo iny a de olona ohatran'zao. Za zao hitanareo direct, tsy manao direct ihany aho fa za koa direct. Hitanareo angamba ny toriteniko eto, hitanareo za efa ohatran'io, raha miresaka amiko mivanta anareo de ohatran'io mihitsy a. Tsisy fasy hafa fa de efa io hitanao io izy a, io izy tsisy fangarony io, tsy metisy io fa io izy io mivantambatana io a, io mahitsitsy io a, kanefa dia be fitiavana tsara. Raha miara-miaina amiko ianao de hitanao hoe tena manam-pitiavana ity mpanompon'Andriamanitra ity. Za tsy mandoka tena fa zany mihitsy a, raha tsy mahita zany ny olona miaraka amiko de efa olona karazan'olona ratsy fanahy izy zany satria fantatry ny amiko. Ka tsika mila miala am'le manaro-tsarona zavatra io, modimody tia nefa tsy tia, modimody hoe aleo manaraka, aleo zokiny any arina, tsisy zokozokony zany, fa rehefa tena tsizy de aleo tsizy. Mandrea tsara ve ianao raha lasana bavy malala? Aleo Jesosy nge olona direct, Jesosy nge olona mivantany, fa izy tena malemy fanahy sady tsotra kely a, azo ifandraisana tsara, azo ifandraisana tsara. Tadidiko aho indray andro, za tam'izany olona
tsy dia mbola mpandeha amin'ireny toerana fividianana sakafo tsara reny fa mbola hainao ihany tamin'izany dia nisy namana tamin'izany fotoana izany mba niaraka tamina satria mbola ankizy zay tamin'izany mbola mpianatra taria nanana taria dia zanazanaka mpanan-karena le namana anankiray dia nananana namana tena mpanampanankarembe koa izy dia mba nento ro zareo azany sakafo tamina toerana tsaratsara tam'izay fotoana zay ka zay tsy zatra an'izany fa zay rehefa récréation taloha dia mividy kely matsiro no hoaninay dia mofo voanemba badiamo ny anarany any Tamatavy dia mividy voasary dia mividy tsy haiko inona voarantso sa inona daholo tsy tadidiko misy hoanina atody saosy dia hoanina ohatran'izao zany no hoaninay rehefa récréation tamin'ny fotoan'androny zay efa nianatra tamin'ny collège Radama tamin'ny fotoan'androny dia raha manonaka ny goûtenay rehefa 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 manino izy ity rehefa récréation fa tsy isaky ny miravaka hoe tsy isaky ny récréation anao dia manana zay olona tsy mimena goûter rehefa nandeha nianatra tsy nizarina tamin'izany fa dia mandeha amin'izao fotsiny tsisy an'izany goûter zany fa ny namana no manome goûter lasa am'izay zay hividy sakafo le namana tamin'izany fotoana zany ka ry zareo manam-bola zay tsy misy ka tsy misy de ozy am'izay ry zareo inona nen'lahy ozy le namako inona ro aty aloha satria tsisy nenenina fantatro am'le zavatra teko zavatra tsy mbola fihinako nenay a badiady kely matsiro dia mofogasy dia sakoa sakoa ka atao sady tsisy mofogasy tsisy raha manonaka tsisy sakoa fa karta no nomeny avy any inona nen'lahy ao avahoako zao de ozy am'izay le zanak'le mpanan-karena tu es sûr ao a tsy sura ka tsy sura fa ataovy ohatran'le namako atao ohatran'le namako sady ireo zatra zavatra hoe tena rehefa zay de zay ka rehefa miteny am'izay izy tu es sûr tsy sura ka tsy sura ka ataovy mitovy am'le namako le izy ya hitanao am'izay le hitanao le miolakolaka hafa le ao am-ponao hafa le ao an-tsaina za tamin'izany zany tena te hinana fa tsy fantatro hoe inona tsy satria tsisy neninona fantatro tao anatin'le karta tao tsy am'izao kosa zany fa rehefa zao omeo ny kartanao fa haiko tsara ny safidy an'izy fa tamin'izany fotoana izany ka inona no tiako atongavana ity miolakolaka ity miolakolaka ity hafa le ao am-ponao nefa hafa le tenenin'ny vavanao hafa le tianao atongavana nefa hafa le tenenin'ny vavanao hafa le tianao resana nefa eo resakafany ataonao atsy ambadikatsy am'izay anao zay vao tena mamoaka le ao am-ponao za atao ena nge tete zavatra ohatran'izao fa tsy anina tsy mety zavatra ohatran'izany raha lasaina bavy tena tsy mety zany tena tsy mety zavatra ohatran'izay ka any amin'ny fianakaviana any rehefa misy mpamosavy dia apetrao amin'ny toerany tsara aza ampidirina ao an-tranony mpamosavy tsaroko eto nisy madama anankiray miresaka amiko eo zao nisy madama anankiray niresaka amiko ny vadiko izy pasteur mifandray amin'ny vehivavy hafa ny avarabaratra any dia ry zareo izy miaraka de io olona miaraka amin'io izy miantso anahy isaky ny mihetsika foana miantso anahy izy miantso anahy za tompom-badilay izy antsoiny isaky ny mihetsika dia andefasako verset izy andefasako verset de mety ve ny andraisako ny telefona nozy mety ve ranabavy aza mandany andro am'izany verset zany ianao fa la ny andro am'izany very fotoana am'izany verset zany ianao verset ninona ny alefanao any amin'ny any fa raha vao raisinao ny telefona de zao ny teneninao amin'ny anarany jesosy fanapakala-badin'olona dorako amin'ny hafa mpamosavy amin'ny anaran' jesosy may ianao zay ny ataovy raha mandray ny telefona ny ianao fa tsy verset ve ny alefanao any ianao tompom-badinay ato ny ferinaina de izy manelingelinanao isaky ny mihetsika raha lasianabavy sois réel sika aza manamboamboatra zavatra ohatran'io fa tsy mety io
Nisy anabavy anankiray nandalo teo amiko ndray andro. Ndray andro nandalo teo amiko teo dia nisy fotoana izy nandeha tamin'ireny fanompotsam-po reny satria mafy loatra ny zavatra nahazo tamin'ny fiainazy azo tamin'ny fiainany. De rehefa avy tany izy olona efa vita batisa nateraka indray efa mpiandraikitra anatina fiangonana mifo anankiray. Dia rehefa tonga tany am'izay izy rehefa nivoaka avy tao de tonga sainy hoe tena tsy mety ty zavatra nataoko ty, tsy mety. Tsy mety ty zavatra nataoko ty fa aleo hivavaka hitodika amin'Andriamanitra dia aty aminao izy ny eritreretiko pasteur ozy izy dia torohevitra inona ny ataoko fa te hijanona am'le inona izy ty am'le fandehanana am'le fanompotsam-py za tsy mba mpandeha amin'io fa voa loatra ozy voa loatra de zay nahatonga ana nandehatra amin'io de mba ampio re pasteur ozy inona ny ataoko ny numeroko efa ndraisin'le mpimaso ozy izy de zay mbola manana rendez-vous amy manaraka inona ny ataoko. De aza mankany fotsiny oa tsisy olona manery anao mankany fa aza mandehany fotsiny inona ny anananao ena maso am'zany mpimasy zany fa enao fotsiny tsy mankany de zay. De naneno ny telefoniny io mihitsy izy pastera miantso anay izy io izy miantso anay ao fa raisiko teneno fa za tsy andeha antsony hoe fa za zao efa mivavaka za tsy hanohy an'le izy tsony. Tsy sako pastera ataovy tsy mbola mitovy amin'ny ara-panahinao ny ara-panahiko pastera ao ary anaovako azy amin'ny ara-panahiko niraisiko ny telefoniny amin'ny anaran'i Jesosy ity olona ity efa mivavaka am'izao fotoana zao midorako amin'ny anaran'i Jesosy ny asany maizina any aminao any tsy hainao tsony ty fa efa miaraka aminay manompo an'Andriamanitra ty tonga de mitapahany. Halleloia. Zao fotoana mila setrasetra ianao rahalahy sy anabavy malala fa tsy ty kristianina malefaka dia tapaka lalan-dranony ataony hafa rehefa avy eo. Lalan-dranao tapaka nga izy asa sainany aminao de niona izay sy lay anabavy taty arina kely dia nikotabaisiny olona io izy de zao izy tena nitrombako mihitsy ozy ny nataonao an'iny fa iza loatra iny pastera iny zay nataonao ohatrany ay zany iny niantso iny efa tromba mianjaka mihetsika ao anatin'ilay mpimasy no nitady an'le olona aizany misy anao izy aminao anaty biraoako mitonatonana ka na zany zavatra tadiaviny zay. Lasa anabavy malala te laza aminao asehoy manoloana an'ireo olona mpamosavy reo fa olona tsy azo idirana ianao. Olona tsy azo idirana ianao ary porofoy aminy lazao aminy fa raha mbola mitoy manao an'io zavatra io izy de ahita faisana hatramin'ny taranany. Aza mba miteny aminy mihitsy hoe mivavaka ho anao ny tompony hampahiratra ny masom-panahinao ny tompony hamindra fo aminao tompokitompokony iny aza mba atao tompokitopoko zany reny inao aza minamanamiko raha ataonao tompokitopoko reny fa mandany fotoana fotsiny aza miresaka amiko ianao raha mbola anao tompokitopoko mpamosavy zany aza mihain'ny fandaharako ianao raha mbola ataonao tompokitopoko reny mpamosavy reny aza mihainao anatsony raha mbola ataonao tompokitopoko reny fa mila olona combattant tsara mila olona mahery tsara mila olona vonona tsara tsy aza atao tompokitopoko zany reny lazao aminy fa raha mbola toizanao io zavatra ataonao io ka tsy bebaka ianao ahita faisana hatramin'ny taranakao. Ity ny raisinao hoe mitontona avy eny ambony avy any ianao hoe ohatrany hoe olona avy any ambony tendrombohitra avy any de mikodidi de ny orinao any tany voalohany iny ny lasa frein ary ny taranakao tsisy ovanona raha toizanao io zavatra ataonao io manody anao io hoe raha mbola toizanao fa tsy ho tafavoaka amin'io ianao raha mbola toizanao io zavatra ataonao ho hitatsika eto moa zany ozy izy ho hitantsika eto moa zany zay tao ataovy amin'ny tsara zany mandrea tsara avy anao raha lasa anabavy malala reo agent de renseignement ireo satria misy olona tsy mpamosavy fa olona ny rahana mpamosavy dia mody mananinanina eo aminao eo tsy mpamosavy fa olona ny rahany mpamosavy reny apetrao amin'ny toerany reny enao hoe raha ifandray amiko aza mifandray amy ranona azafady fa za tsy mety amiko sady mifandray amiko ianao mifandray amin'ny olona tsy tiana fa lasa za lasa mailo aminao koa rehefa avy eo hoe arovo ny tenanao on vient qu'une seule fois sur terre indray mandeha ihany tsika
no tonga eto ambonin'ity tany ity. Dikan'izany mila saro-piaro ianao. Misy ohabolana any Tamatavy zay aigna tsy mba roy. Ohabolany be tsy misaraka any Tamatavy zany aigna tsy mba roy ozy zany ny 1 zany tsy mba 2 zany hoe ny ainanao zany tsy mba anankiroa mihitsy. Dikan'izany arovo tsara ny ainao fa ao anatin'io ainao io ny destinianao, ao ny anjara voatendrinao, ao no misy ny fiainanao, dia ino no lalalaovanao. Raha misy olona mifandray amin'ny olona mamosavy enao aza mifandray amin'io ary tsakany mihitsy izy raha ianao hoe mifandray amiko tena tsy mety amiko hoe raha minamana miranona ianao, satria inandray ino no asainy manontanytany zavatra momba anao eo, manahoana izy ao, manahoana izy ao. Inona koa moa idirany amin'ny fiainako e, sa olona manana an' Jesosy tsy vitan'izany hoe inona ny idirany amin'ny fiainako zany fa ianao hoe raha ohatra ka mbola mifandray aminy tena tsika hoe tsy afaka mifandray satria zao ange raha mahita hirika eo amin'ny fiainanao le mpamosavy sahirana ianao vao afaka eo e, sahirana. Zay zao efa tratrana famosaviana. Ny tokantranonay mivady efa victime tamin'ny famosaviana ary tena nampijaly anay zany, nampijaly anay tantara tsy adinoko hatramin'ny androany zany. Fa raha tsy teo ny fahasoavan'Andriamanitra na ny vadiko efa maty, na za efa nisy zavatra nahazo anahy, na reo zanako reo maro an'ireo mitsiary tetỳ ambonin'ny tany fa za isaorako ny tompo nahery fody ny tolona, ary ny vadiko koa tena nahery nitady an'Andriamanitra tao anaty vavaka, dia ravanay le herin'ny famosaviana teo amin'ny fiainanay, teo amin'ny tokantranonay, teo amin'ny fiterahanay, satria be de be ny mosavy nalefany olona taminay. Ka zany mahatonga miteny aminao raha lazana vavy malala hoe ny mpamosavy tsy mba namana, ary raha misy olona namany le mpamosavy kanefa mifandray aminao, de tena teneno mazava tsara. Ianao zany aza tia miodikodina hoe inona re no teneniko amin'ity olona ity androany satria izy ine manahirana anahy nge, izy ange sady miresaka miranona no miresaka amiko e, tena tsy hitako inona re ahoana re ny fomba ilazako an'izany. Raha sendra manana olana am'izany ianao dia mangatavy frazy aty amiko hoe inona hoe ny frazy hoentiko hiresaka miranona fa ohatran'ity misy hoe mangatava za manana be de be amin'io fa omeko frazy tsara ianao ho azo, teny malagasy fa tsy teny vazaha, dia ho azony tsara, ho azony tsara. Fa zay saro-piaro aminao zay, matoa zay mandany fotoana ohatry zao aminao de tianao zay, matoa zay mandany hery miresaka aminao toy izao de tianao zay, matoa zay mivavaka ohatran'izao mandray hery mitady fahasoavana avy amin'Andriamanitra hoentina hitory aminao, tsy zay mitady laza fa zay tianao. Raha laza ny tadiavinay dia niezaka ny teny malefaka tsara mihitsy dia nataoko zay tiavany olona rehetra na dia nasiako kravaty, nasiako costard, tena miezaka, tena namboariko mihitsy ny voloko de somary nataoko kely ohatran'izao dia fa za tsy zany ny tadiaviko fa za tia hanampy anao fotsiny raha lazana vavy malala e, tia hanampy anao ka omeo mankataty amiko aty raha tsy manana frazy ianao resahana aminy, na ao anaty fianakaviana io na any amin'ny havanao any io, na any amin'ny anabavy ny vadinao any, na any amin'ny rahavavy ny vadinao any rehefa mpamosavy de mpamosavy fa tsisy hoe mpamosavy havana na hoe mpamosavy akaiky ange iny ange mpamosavy mba akaikikaiky anay any ange izy iny ange mba izy ange mpamosavy fa mampalelo anay ny fiainan'izy iny e, izy mpamosavy fa ontsa be amin'ny fiainan'izy iny fa mpamosavy izy iny nefa ny mampalelo anay izy iny. Asa ahoana ny fomba halavotako an'izy iny? Hahavotanao. Hitatsika hoe iza ny avitra. Lazaiko anao fa ny mpamosavy ny voady, ny mpamosavy na misy voady ataony, ny mpamosavy ny ala ao anatiny ny sentiment, ny mpanendaka aza mbola misy fotoana miteny zavatra ohatran'izao. Azaky tena razoky iny fa bandy amin'ny tanàna iny, bandy amin'ny tanàna reny fa aleo lamina, aleo lamina fa bandy amin'ny tanàna reny, aleo andeha razoky iny, bandy amin'ny tanàna iny. Ny mpanendaka mbola manao an'izany fa mpamosavy tsy zay. Zao ny atao, angatao ny afon'Andriamanitra, ny afon'Andriamanitra ny angatao hameno anao, anenika anao fa io ny tsy zakany. Inona ny zavatra nisy teto tam'le asan'ny apôstôly 19 teo,
Inona ny azo zava-misy tamin'ny asan'ny apôstôly 19 sa inona izy iny teo iny? Inona moa izy le verset tsika iny? Izy iny fa ya, ary ny mpanao ody no nanangona ny bokony ka nandoro azy teo mason'ny olona rehetra. Zany hoe ny mpanao ody, magicien, ny sorcier, tsy notondrahana rano ny odiny rehefa tsy nilaintsony ka iova fo izy. Tsy rano ny namarana ny azy. Tsy hoe naleviny fa tsy nilaintsony. Tsy hoe nalefany any an-dranomasina any fa nodorany. Fantany zany hoe afo ny tena fahavalon'ity ody ity. Afo. Noho izany angataony afo n'Andriamanitra ameno anao. Hanenika anao fa hatram'izay nanaovana ivavaka fanafana alohany mosavy tena hiala fanahana famisaviana hiala ao anatin'ny olona. De ny zavatra resahany de zao: may, resy, may, miala izy, resy, afaka le olona. Ka raha tsy afo mihitsy ny tonga, raha tsy afo mihitsy ny mameno anao, manenika anao, tsy afaka hamarana ny asan'ny mpamosavy anao. Tsy afaka hamarana ny asan'ny mpamosavy anao. Alefaso ny afo. Alefaso any am'izay olona mamosavy anao any hoe aoka ny afon'Andriamanitra andeha am'izay olona namosavy any. Aoka ny afon'Andriamanitra anelingelina azy any. Fa io raha lasana bavo reny any io afo mandoro azy io ary tsy ho zakany io. Dory manaova auto délivrance rehefa hitanao hoe nandehanana famisaviana any anatinao. Za efa nisy fotoana namosaviany olona, za tsy menatra miteny an'izany. Za efa pasteur, efa mpitondra fiangonana fa tratra ihany tamin'ny fotoan'androny. Za tsy mahafantatra mihitsy fa isaky mivavaka dia mandrezatra, isaky ny mangataka iry dia mandrezatra. Farany niny vadiko ny teny tamiko, fa maninona ianao isaky mivavaka lasa hoe mandrezatra ohatran'izany foana. De za koa zaho gaga fa maninona ary tatoato tamin'ny fotoanany ny fanambadiana fotoanany talohan'ny mariagenay tsisy an'izay, fa vao vitany mariagenay ny ray trano zay mivady, vo mantoaly ka manovo hery dia mandrezatra, misy rivotra mivoaka foana ataony tentako. Tsy fantatro mihitsy hoe inona ary ny antony. Dia manontany ny vadiko, fa maninona ary ianao manao an'io? De misy saina tonga ihany atao anatiko, zavatra tonga ato an-tsaiko. So de devoly ary zany, midirana devoly ary zany. De za koa tam'izany fotoana zany, ohatrany nisy ambopo zay aho akaikin'ny vadiko eo, menatra hoe za ve de nidirana devoly. De za tsy teny mihitsy hoe devoly zany mahatonga ana mandrezandrezatra zany, sady tsy azoazokonona koa ahoana no hidirany zany ety amiko aty. Iza ny mandefa an'izany? Fa tetỳ arina kely tetỳ vao takatray fa kay misy olona misopatra, misy olona tsy faly, misy olona nisopatra anay, manelingelina anay manao zay tsy hatateraka ny mariagenay. Dia nisy nofy am'izay napahintany tompo anahy. De nanomboka teo am'izay notononiko le zavatra hitako tao, narako le zavatra nasehon'Andriamanitra tao anaty nofy. Nanomboka teo am'izay zay nanao opposition sady niatake an'le zavatra niseho tao amin'ny fiainanay mivady. Jereo tsara ke, tsy fantatro am'le gâteau ana mariage iny, inona ny anaran'le zavatra sarin'olona anankiroa kely eo ambonin'le gâteau iny, iny haingokaingony kely iny. Iny tonga dia tapaka fotsiny am'izao ny lohany. Zay ny asina am'izany ange fa iny zavatra iny no nipotiky. De hitanao fa zay mihitsy no asiana ho potehana. De azoko onona am'izay hoe kay za mandrezatra ty kay zany fa na ratsy tafiditra ty amiko aty izy io, fa rehefa mivavaka dia mivoaka le zavatra. De nanomboka teo aho mivavaka manao auto délivrance, niala tanteraka libre am'izay rehefa avy teo tsy nanenina intsony. Ka hitanao ianao manaova auto délivrance, ianao zany aza mitarainy zany hoe tompo mafy ty mahazo anay ty, oviana ihany re vao afaka am'izao zavatra mahazo anazy zao tompo vonoy re iny mpamosavy vavy iny, vonoy re iny mpamosavy lahy iny, vonoy re. Tsy zay fa mangata afo hiditra any anatin'ny vatanao any dia manaova auto délivrance. Ataovy foana fa io afaka midina ao anatinao io afo. Za rehefa tena feno tsara dia mamay reto,
reto vatako reto mamay, reto atikako reto mamay, io vatako henoko mamay mihitsy. Misy fotoana ny vadiko miteny hoe mafana be vatanao zany, afo aka ka izy anao ahita afo mangatsiaka. De iverin'ny fa vazovazoky de miome izy, tena hafanana afo mihitsy io a, tena afo. Misy fotoana efa variana kely tamin'izy io, everiko fa trano may a, everiko fa may le zavatra ataony ilako tao, izy io le afo ao anatinao, io enao miredareda io a. Ka azotsika atao tsara ny mandray ny afon'Andriamanitra ara-lasena bava. Man of fire, o man of fire, lehilahy ny afo, vehivavy ny afo ianao manomboka zao. Alleloia, vehivavy ny afo, irao tonono ny afon'Andriamanitra hoany am'izay mamosavy ianao any, hoany am'izay retour de flamme, misy afo mandeha any aminy any. Alleloia, sady manao auto délivrance ianao, ary misy afo mandeha mankany aminy any a, fa io tsy maintsy mifarana io ra-lasela bavy malala. Jereo tsara io tahaka ny vy na ny blanc, rehefa ela be teo amina zavatra anankiray dia rouillé izy zay. Dikan'izany a, arafesenina sarotra be ny mampiala ny vy io eo, fa ny zavatra analanan'io graisse, asina graisse, fa raha mbola tsy afaka na graisse, tsy maintsy poste soudure ny tadiavina, afo no analanan'io eo vao afaka. Dikan'izany ny afo dia anisan'ny fedina faratampony ny afo. Afo, baiboly de milaza, tsy fantatro hoe Hébreu 12:28 ve izy indana mba jereo nge azafady, mba ampitao eo raha diso le izy de averina soloitsika fotsiny, fa raha ny fahitako azy mety tsy ho diso a. Hébreu 12:28, mba sorato kely hoe inona ny voasoratra am'le Hébreu 12:28, raha diso le izy de ovaina fotsiny. Ya, de tsy maintsy afo ny amarana anazy, afo. Angatao ny afo ameno anao, angatao ny afon'Andriamanitra alenika anao, angatao ny afon'Andriamanitra irotsaka ao anatinao. Fa hitanareo Samsona, indray tsy tadidiko fa tsy maintsy mamaky avao mahita an'iny. Aiza le Hébreu 12:28, tapitra le fotoana, ahoana omenareo 7 minitra ve sa ahoana fa tapitra izy zany, miankina aminareo ihany le izy, fa raha ohatra ka tsy mahazo de tapahtsika satria tsy ho anaty fa ho anareo de raha manome aminareo de toizatsika, fa raha mba tsy manome anareo dia rapitsindray. Ok, manome nareo, mbola voaray eo ko, raha olona ray mbola tsy mety, olona roa mbola tsy mety. Iza daholo no vonona anome an'le 7 minitra, 7 minitra. Manaraka tsara ihany koa amin'ny YouTube ao a, avy any Oman safidy ny ray izy teo ao amin'ny YouTube ao, manaraka tsara izy teo iny. Ya, toizana kely 7 minutes, ok. Ya, inona le Hébreu 12:28, satria nandray fanjakana tsy azo ampiororoina isika, zay izy teo. De ahoana izy ahoana tsara izy teo atsitako. Ya, de omeo am'izay le 12:29 ary, fanjakana tsy azo ampiororoina ny ao anatsika. Dikan'izany raha misy mampiororo, royaume ny ao anatinao, royaume ny ao anatinao, fanjakana. Alleluia, alleluia. 12:29 am'izay meo. Hébreu 12:29. Ino fa misy mahita? Fa Andriamanitsika dia afo mandevona. Ya, zay. Fa Andriamanitsika dia afo mandevona. Ok. Fa Andriamanitsika dia inona izy teo ny? Mpitsara 15, manomboka eo amin'ny 12. Dia ho kosa izy ireo taminy, hamatotra anao no nidinanay, mba hatolotra eo an-tanan'ny Filistiny ianao. De hoy Samsona taminy, mianiany amiko ary fa tsy hamely ahy ianareo. Dia niteny taminy izy ireo ka nanao hoe, tsia fa hamatotra anao fotsiny ihany izahay ka hanolotra anao eo an-tanany, fa tsy hamono anao, tsy akory izahay. Dia namatotra azy tamin'ny mazaka roa vaovao izy ka nitondra azy niala tamin'ilay aram-bato raso eo tsika.
Mifatoran zareo ny Samson. Lehilahy 3 arivo tamin'ny Joda. 3 arivo no nandeha nanambotra ny Samsona hoe amatotra anao ny dianay de atolotra amin'ny Filistina ianao fa ianao tsy vonoina izany. De tanao zany maro amintsika ny andefasan'ny mpamosavy fanahy fatorana, tsika tsy vonoiny fa fatorana. Ianao tsy vonoiny fa fatorana, fatorany ny ara-bolanao dia lasa tsisy vola ianao. Fatorana ianao tsy hanambady dia lasa mitsatoka eo ianao. Ianao tsy vonoiny fa fatorana. Fatorana ianao tsy ho tiany olona dia mitsatoka eo ianao, tsisy olona tianao. Fatorana ianao ao anatina aretina tsy afaka eo ianao. Fatorana ianao tsy hanana fidiram-bola, tsy hanana asa ambonimbony, ianao tsy afaka eo fa voafatotra eo ianao. Pastera ray tato anatin'ny fiangonana aza raha lasana bavy, pastera zanako ara-panahy anatin'ny fiangonana, pastera anankiray. Nampianatra momba ny nofy de mba nanatotra koa izy ny resaka momba ny nofony. Zaho izy nanonofy de ny nofiko izy satria izy mitondra fiangonana any ambanivohitra any. Hitako izy tam'le toiletten'ny fiangonana ozy izy misy cercueil, misy cercueil tao amin'ny toiletten'le fiangonana, cercueil. Zany ozy ny zavatra hitako tao anaty nofy. Dia tao ambadika zay ozy papa ninintsana ny olona tao anatin'ny fiangonana. 9 izy zay farany betsaka ao anatin'ny fiangonana io. De teo amin'ny alitaran'ny fiangonana ozy nanomboka teo nisy inona moa ny filazany azy iny fa tsy tadidiko le fiteny eto Majanga le izy fa tsy tadidiko le fiteny. Lasa misy an'le tranona vitsika, tranom-bitsika ngezabe fa tsy tadidiko ny anarany fa fiteny eto Majanga le izy. Misy an'izany ozy naniry teo am'le alitaran'ny fiangonana. Dia nisy hazo andron'le fiangonana anankiray izy tapaka mihitsy. De tany ambanin'le hazo tany misy sahona ary le sahona tsy misy maso ilany le sahona. Kanefa ozy tsisy fomba hidiran'io sahona io ao. De naletriky tany izy ny tanako naka an'io sahona io fa tsisy maso ilany le sahona. Tao ambadiky le nofony zany. De zay ny zavatra nitranga. De nivavaka ho an'ny pastera le resako aminao, pastera ato anatin'ny fiangonana ary mivavaka zany sady mandroaka divoly zany ato anatin'ny fiangonana. De nanomboka nivavaka ho azy nandroaka ny fanana famosaviana amotenany le fiangonana. Hitanao famosaviana fiangonana, le fiangonana mihitsy ny namosaviana. De nanomboka teo nihintsana ny olona ary 9 izy raha be indrindra ny olona ao. Ary za efa nahita ny io anabavy io amin'ny tontolo ara-panahy io mpanompon'Andriamanitra io maty. Zay zavatra tsinjoko dia nivavahako foana izy mba hiala amin'ny fanany fahafatesana satria hovonoiny zareo ho mpanompon'Andriamanitra io amina famosaviana. Tatsika am'izay no fatorana de ho vonoina. Ka i Samsona teto dia endrika namosavy io fatorany zareo fa tsy vonoiny zareo. Ka maro amintsika ny miainao anatina fatotra. Misy fatotra mamatotra anao fa ianao tsy maty fa fatorana. Fa inona ny solution teto? Andininy fa firy tsika zao? Andininy fa efatra ambin'ny folo. Ary raha tonga tan'le izy dia nanakorazy ny Filistina. Ary ny fanan'i Jehovah latsaka taminy. Dia tonga tahaka ny rongona izay nodorana tamin'ny afo ny mahazaka teny amin'ny sandriny ary afaka tamin'ny tanany ny fatorana. Alleloia. Inona ny nampiala ny fatotra teo amin'ny Samsona? Ny fanahin'i Jehovah ozy ny latsaka taminy. De tonga tahaka ny rongony izay nidorana tamin'ny afo ny mahazaka ny fatotra teny an-tanana. Dia zany rehefa milatsaka ny afo raha lazaina bavy dia afaka ny fatotra, afaka ny fatotra. Angatao ny afon'Andriamanitra ameno anao, ny afon'Andriamanitra anenika anao.
fa rehefa milatsaka ao anatinao ny afo tsy tavela zany ny fatotra na fatotra any amin'ny fanahy na any amin'ny saina na any amin'ny fo na any amin'ny vatana na any amin'ny ara-bola na any amin'ny ara-tokantrano na any anatin'ny kibo tsy mampiteraka asio afo anaty tranonjanaka ao any asio afo ao anatin'ny fonao ao asio afo ny tananao angatao ny afo ameno anao ary tonono ny afo any amin'ny tombony mpamosavy anao any tsy azaka intsony izy amin'ny anara-baheran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tompo hitantsika mianakavy any manonona zao ny afon'Andriamanitra milatsaka ao aminao mameno anao mitoetra ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tonoloko ny afon'Andriamanitra milatsaka ao aminao mameno anao manenika anao andray hafanana ianao zao andray afo ianao zao andray hery ianao zao andray afo ianao ameno anao andray afo ianao anenika anao andray afo ianao hidina ao anatinao andray afo ianao mirotsaka ao anatinao renao ny afo amin'izao fotoana zao renao midina ao anatin'ny tenanao ny afo mameno anao ny afo manenika anao ny afo mameno anao ny afo manenika anao ny afo afony Jesosy afony fanahy masina afon'Andriamanitra mameno anao manenika anao amin'izao fotoana zao raiso ny afo raiso ny afo jereo tsara fa maro aminareo zao manrezanrezatra maro aminareo misy zavatra mivoaka avy any anatinao any am'izao maro aminareo sorato le zava-misy sorato le zava-misy afo mameno anao ny afo any amin'ny tananao ny afo any amin'ny fanahinao ny afo any amin'ny fonao ny afo any amin'ny sainao ny afon'Andriamanitra ny afon' Jesosy afon'Andriamanitra afon' Jesosy mameno anao manenika anao miasa ao anatinao ny afo miditra any anatin'ny vatanao ny afo hoy ny baiboly hoe atanatanao ny vavanao fa ho fenoiko feno afo any anatinao any lela mitaren'afo ny latsaka teo amboniny ireo 20 teo amin'ny riana ambony tamin'ny andron'ny pentekosta zany afo zany milatsaka eny aminao mameno anao ny afo hoy Jesosy hoe tonga anipy afo ety ambonin'ny tany inona intsony no iriko raha tanteraka izany afo ny fanirian'Andriamanitra fanirian'i Jesosy ilatsaka ao anatinao ameno anao afo raiso ny afo ny nanomboan'ny ministerany Mosesy dia nahitany an'ilay afo teo amin'ilay tendrombohitra nisy 2 memy tsy nahalevonana nanomboka teo nafahaniona tamin'ny Farao satria miaraka amina afo izy ny ombiasan'ny Farao tsy natahorany satria misy afo miaraka aminy tsy atahotra ombiasa ianao no ny afo miaraka aminao enflammé ianao zao misy afo miaraka aminao any anatinao ny afo milatsaka ao anatinao ny afo mameno anao ny afo menjera eny amin'ny tobon'ny fahavalonao ny afo menjera eny amin'ny mpamosavy anao ny afo mankany amin'ilay mpamosavy anao ny afo menjera any amin'ilay mamosavy anao ny afo mankany amin'ilay mamosavy anao ny afo mankany amin'ilay mpamosavy anao ny afo eny andohan'ny mpamosavy anao ny afo mampanofo ny mpamosavy anao ny afo rehefa mipetraka ny fahavalonao dia mandray afo izy ao ambaniny ao rehefa mipetraka dia izy may andrean'izany olona mamosavy anao izy matory eo ambony fandriana iny dia ohatry ny afo ny fandriana reny zany amin'ny anaran'i Jesosy dia manomboka iaika izy hoe velona ny Andriamanitra iny olona iny zaky amosavy any intsony ny Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina izay mamaly amin'ny afo zany Andriamanitra zany mankany amin'ny tobon'ny fahavalonao tsy ampahazo aina azy ambara-piondriany eo aminao ka ilazany hoe tena tian'Andriamanitra tokoa ity olona ity amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amen alleluia sorato ny zavatra nitranga tao anatin'ny vavaka teo sorato ny zavatra nitranga sorato ny zava-misy ry pasteur malala aza beambopo fa tahaka ny tsorako teo za zao anisan'ny tratrany fa misy ange nanetsika be ambopo loatra dia tia manafinafina zavatra loatra nefa victime ihany dia iretana samirery ao za zao tao anatin'izay fa afaka ary za zao hitanareo tsisy an'izany famosaviny zany tsony eo amiko tsy zavatra tsisy heriny maizina mamosavy mangejangejy zany fa olona libre zao olona miresaka aminareo zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aza tia misehoseho masina sy marina sy mahery ety ivelany kanefany victime ihany ianao ao sahirana kely amin'io ianao fa mivoa ao anatina zone de confort raha tia hita zavatra tsara ianao raha tia hita fiainana goavana ianao mivoa anatina zone de
mivoao anatin'le sinoby fa mandehana mihitsy terre fa ho hitanao zany voninahitra Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa izy teo teo iny enika voninahitra koa izy teo manoka foana pasteur Roger mamay ny vatana sy ny tanana ampiasao zany tanana mamay sy vatana mamay zany tonga de ampiasao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ndana mitady olona marary rapitso ndana mitady olona ivavahana amin'ny tanana mafana be iny tsy atao anaty paosy ny tanana rehefa mamay fa leo ampiasainy tahaka ny hoe vainafo atao anaty paosy de tsy mety fa leo andrahoana alleloia Ursula ny mandrezatra foana fiteny menjanahary mafana be manoka mandrezatra inona mora pitso alarbe rapitsosika itoy anatin'ity vavaka ity tsika rapitso itoy anatin'ity vavaka fanafana ity tsika efa nihoatra loatra ny 7 minitra dia leo ho ajaitsika tsara ny fotoana tahin'Andriamanitra daholo e maires alefasiny commentaire afa tapahako rehefa avy eo